Manahoana daholo tonga soa daholo tonga soa ho an'i Jesosy ho an'i Jesosy ka tongavantsika eto tsara io Jesosy io tsara io Jesosy io ary rehefa miaraka amin'i Jesosy zany ka raha saina bavy a misy fifaliana na eo ara ny ady fitsapahana fisedrana maro isan-karazany dia za miteny aminao fa fanjakan'Andriamanitra fanjakana misy fifaliana tsy aizonao tononona tsy hainao ambary zany fa tonga dia faly fotsiny zao anao rehefa miaraka amin'i Jesosy efa miaina an'izany ve ianao amen miaina an'izany ianao fa raha tsy miaina an'izany ianao ivereny kely ny filazantsara fa ny filazantsara dia filazantsara ny fifaliana tsy voandro any any ny ataoko fa miteny an'izay fa isaka miteny eto fa dia zay foana ny ambara ny filazantsara io filazantsara ny fifaliana filazantsara ny fifaliana ho ary ny fanjakan'Andriamanitra ny fifaliana lasa ohatran'izao tontolo izao indray no mampideratsika fifaliana nefa tsika ny tompony halleloia tsika ny tompony fifaliana tsika ndray no ohatra ny tahatakolaka fotsiny mijery an'izao tontolo izao faly dia fahalerina ianao ohatra ny malahelo fa za milaza aminao fa ny fanjakan'Andriamanitra romanina dia milaza mihitsy hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia fifaliana fiadanana fahamarinana vokatry ny fanamasina io fanamasina io rehefa milatsaka ao anatinao rehefa io no mitoetra ao anatinao rehefa io no mitondra anao mamela ny manjaka ianao dia za milaza aminao fifaliana miboboboka any ao anatinao na inona mitrango ivelana eo na inona zavatra misy na inona zavatra miatra na inona zavatra misy eo amin'ny fiainana dia fifalianao tsy miankina amin'ny zavatra ety ivelana ny fifalianao tsy miankina amin'ny toetrandro ny fifalianao tsy miankina amin'ny misy sy ny tsy misy fa le fifalianao a Jesosy ao anatinao halleloia Jesosy manjaka ao am-ponao fotsiny dia faly ianao halleloia zay le tena filazantsara hoe manana an'izany fifaliana zany ve ianao manana an'izany fiainana zany ve ianao manana an'izany ve ianao zay ny filazantsara fifalian'olona vaovela heloka fifalian'olona manana falantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay fifalian'ny olona zay hoe hoakara Jesosy rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra izy hifaliana fa mahafantatra fa tsy irerintsony avy fa miaraka amin'ny Jesosy isan'andro tsy hoe andeha eto andro a zay vao hoe eto Jesosy fa isan'andro avy Jesosy miteny anahy iro zao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga fataperana zao tontolo zao halleloia iro zao momba nareo mandrakariva ozy izy ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao halleloia ianao ve manaiky ny fanjakan Jesosy amin'ny fiainanao ianao hoe manaiky ny fanapahan Jesosy amin'ny fiainanao ianao hoe manaiky hoe Jesosy no tompo amin'ny fiainanao halleloia fa tena rehefa Jesosy nekenao ho tompo amin'ny fiainanao Jesosy no avelanao hanjaka amin'ny fiainanao dia faly aminao Jesosy ary mahatsapa fifaliana ianao tsy foronony tsy modimody atao fotsiny dia mody faly afa faly ny filazantsara dia mody manao faly dia mody mitsikitsiky tsy modimody io fa tonga dia zavatra ao anaty fotsiny hoe faly afa manana an Jesosy faly afa misy fifaliana atao anaty koa dia mandeha ho azy fotsiny misy fifaliana atao anaty misy fitsahara misy fiadanana zany hoe ny olona manana an Jesosy ny olona manana an Jesosy olona manana ataoko hoe misy hery zany zay ny mahatonga ny tompony teny hoe azo hery ianareo amin'ny latsaha ny fanamasina ao anatinareo azo hery ianareo amin'ny latsaha ny fanamasina ao anatinareo milatsaka aminao fanamasina manana hery ianao hery ny fitiavana hery ny fifaliana hery ny fiadanana hery fandresena ny fahotana halleloia zanak'Andriamanitra zanaky ny lanitra zanak'Andriamanitra manana fifaliana zanany Jesosy Kristy olona feno fifaliana boky amin'ny fifaliana rehefa mamaksika ao amin'ny asan'ny apôstôly ao mahita ny Paoly ripetera kapohana fa tsy mahazo mitory an Jesosy rehefa avy kapohana izy tsy mahazo mitory an Jesosy mbola lasa izy teny amboron-dalana teny mbola teny an-dalana teny ary vao mainka ary izy faly hoe ny kapohana noho ny amin'ny Jesosy satria le fanamasina misy ao anatinao tsy mamelanao alahelo zany zay ny mahatonga Jesosy teny aza malahelo ny fonareo aza malahelo ny fonareo matoa Jesosy ny teny an'izay be da be zavatra mety hampalahelo manodidina be da be zavatra mety hampalahelo amin'ny fiainana be da be zavatra mety hampalahelo raha maha olombelona tsotra fotsiny
fa rehefa miditra ao anatinao nefa Jesosy a dia zay baikompena Jesosy aza malahelo ny fona aza malahelo ny fonareo satria Jesosy aniraka ny fanamasina fanahany fifaliana mitoetra ao anaty fanahany fifaliana mitoetra ao anaty dia anananao fifaliana halleloia dia ianao ke rahatsika ny Efesiana toko fa 4:4 Efesiana toko fa 5 azafady Efesiana toko fa 5:3 Efesiana toko fa 5:3 azafady toko fa 4 Efesiana toko fa 4:3 fiadanana ny ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ny fansoavana ny ho amin'izay rehetra tian Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona ho an'izany fahasoavana ho an'izay tia an Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona manahoana ny fitiavanao an Jesosy fitiavana tsy mety levona ve fantamina voalohany petraka aloha tia an Jesosy ve aloha ianao zay mihitsy aloha ngambany voalohany fa ny tena zava-dehibe fitiavana an Jesosy fahasoavana ny eo izy ho an'izay rehetra tia an Jesosy Kristy amin'ny fitiavana tsy mety levona tena hoe manana fitiavana an Jesosy fetsika ina ny antony atongavanao eto ina ny antony mahatonga anao eto androany so dia tarisina fosiny andao araka aminay fa zay andeha hivavaka ary andao fa tsy maintsy mandeha anao raha zay no izy a maty antoka fa ianao sy Jesosy ve tafahoaka ianao sy Jesosy ve tafaraka fitiavana an Jesosy ve ao anatinao fa anisany maty antoka indrindra raha manao asan'Andriamanitra raha mandeha toeram-pivavahana raha manao fanompompivavahana raha manao asa fanompoana nefa tsy isy fitiavana an Jesosy ao anaty tena maty antoka satria tsy ao le fitiavana tsy isy fo tsy misy fankasitrahan'Andriamanitra fa terena raha vao terena zany a tsy fitiavana zany raha vao kontrolena sy jeren'olona sy arahan'olona teren'olona no vaonao zavatra sy vao hivavaka sy anatrika fotoana tsy fitiavana zany lahany andro maty antoka fa ny zavatra miaraka amin'i Jesosy a ianao misy ny tia an Jesosy ianao misy ny tia an Jesosy babo an Jesosy tena hoe mitady an Jesosy maniry an Jesosy mieritreritra an Jesosy firy ny tia an Jesosy eto firy maniry an Jesosy eto firy tena hoe midobodoboka ho an Jesosy eto manana fitiavana tsy mety levona ho an Jesosy eto fa za miteny aminao fa zay zavatra tedavon'ny tompo zay ny zavatra tedavon'ny tompo ny zavatra tedavon'ny tompo tsy zavatra ty ivelana tsy zavatra seho hoe ty ivelana tsy zavatra atao tsy zavatra fanatrehana kory ary fa zavatra tedavon'ny tompo voalohany indrindra ao am-ponao ve tia an Jesosy ianao tia an Jesosy ve ianao Jesosy ny mamaky zay ao anatsika tsirairay avy ao fa ny tena zava-dehibe fitiavana an Jesosy tia an Jesosy ve tena hoe malala antsika ve Jesosy mamitsika ve Jesosy sarobidy ao anatrehantsika ve Jesosy manana fitiavana an Jesosy ve tsika fa ny zavatra misy mantsy dia zao mahatonga ny olona hivavaka indraindray a dia ohatran'ny terena izy hivavaka mahatonga ny olona hivavaka indraindray a ohatra hoe tsy maintsy mivavaka ao fa very raha tsy mivavaka tsy mbola fitiavana zany mahatonga ny olona hivavaka indraindray a dia tsy maintsy mivavaka fa be olana dia mivavaka raha tsisy zany olana dia tsy hivavaka fa tena le fonao misy hoe tia an Jesosy fotsiny zay ny tena zava-dehibe tena hoe tia an Jesosy fotsiny mamy ozy Davida any amin'ny Salamy 8:10 mamiko indrindra ianao Jehova heriko mamiko indrindra ianao Jehova heriko any hoe raha dika miteny amin'izao fotoana amin'ny teny malagasy mbola fanampy kokoa tena hoe mivantana kokoa dia hoe tiako ianao Jehova heriko tiako ianao amin'ny teny frantsay izy hoe je t'aime ô éternel ma force
firentsika no teny am Jesosy isan'andro je t'aime Jésus. Azo atao tsara ike zany. Ary zay tsara dia tavy Jesosy hoe inona fa manatona hoe je t'aime Jésus. Tamin'ny andro venao fa teny hoe je t'aime Jésus. Maro venao teny hoe je t'aime Jésus. Fa ko maro venao teny hoe je t'aime Jésus. Fa zay nge ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Tsisy miditra fatsaka ny lahatra io raha tsy olona tian Jesosy. Halleluja! Tsisy miditra fatsaka ny lahatra raha tsy olona babo Jesosy. Hiakatra any an-tany zany ke fofombadin Jesosy. Ary rehefa fofombady zany dia tia zany. Fa tsy forcena. Na hoe mitady zavatra, na hoe very raha tsy miaraka amin'ity dia hiaraka fotsiny aloha. Matiatika ianao raha zany ivavahanao. Matiatika ianao raha zany ianarahanao an Jesosy. Hoe very raha tsy miaraka amin'ny Jesosy. Ie very aloha raha tsy miaraka amin'ny Jesosy. Fa io rehefa tena tafahoana amin'ny Jesosy ianao na very na tsy very za hiaraka amin'ny Jesosy. Halleluja! Na mivaly na tsy mivaly za hiaraka amin'ny Jesosy. Na misy olana na tsisy olana za tia an Jesosy. Halleluja! Zay tena zava-dehibe miaraka amin'ny Jesosy. Zay tena ataoko hoe tena hoe dia davan Jesosy amintsika. Halleluja! Ohatra ny manova micro fa tsy mety isa. Dia ozy izy hoe fahasoavana le ho an'izay tian Jesosy amin'ny fitiavana tsy mety lefa. Mba maniry ny tian Jesosy ve. Fa io koa ny fanamasy tamin'ny mandatsaka an'io ao anatinao. Fanamasy tamin'ny mandatsaka ao anatinao mahatonga anao hoe lasa babon Jesosy. Lasa tian Jesosy. Lasa maminao Jesosy. Isan'andro. Tsy mahavesatra aminao tsoa zany andeha anao hira fiterana zany efa tian Jesosy ianao. Tsy olona tsoa misy hitonao hoe atao midera mankalaza ianao tonga dia midera ho azy ao anatinao. Satria tsy avaty ivelany misy tombona fa vao anatiny no mivoaka. Halleluja! Tsy mavesatra aminao tsoa zany dia hamaky baiboly zany. Misy amintsika olona mavesatra be hamaky baiboly. Tamin'ny herinandro raha mety misy tsy namaky baiboly mihitsy fa ento vao hanokatra baiboly tompo any amindra fo. Misy amintsika tena kamo malaina mihitsy mivavaka. Mivavaka zay ke miresaka. Za zao tsy reraka mihitsy miresaka amin'ny vato. Satria tiako izy dia mandeha ho azy fotsiny resaka. Ohatr'izay koa anao raha tian Jesosy tsy forceny zany ianao vavaka. Fa mandeha ho azy fotsiny io miresaka. Satria izao hoe tena zava-dehibe laha zay anao fofombadin Jesosy eny hiara-hiakatra aminao eny amin'irao ny lanitra. Tsy mpanompo ny hiara-hiakatra aminy eny amin'irao ny lanitra. Tsy mpanompo. Fa be da be ny mpanompo taraiky eo. Zay koa anao zany. Efa tonga eny amin'irao ny lanitra Jesosy. Dia ohatsy efa manity zay tsy miakatra Jesosy. Nareo mpanompo. Manao asa fanompona fotsiny. Manao asa fanompona. Fa dia davy tompo aloha zavatra rehetra tsara ny asa fanompona. Fa le fo ve tian Jesosy. Ny fo ve tena babon Jesosy. Ny fo ve tena hoe anao mihitsy an Jesosy. Za teny aminao fa rehefa ianao koa tian Jesosy tsy sarotra aminao tsony ny anao sitrapo. Tsy sarotra aminao tsony ny anao sitrapo. Rehefa miteny Jesosy hoe à gauche, io zany hoe tiako ianao Jesosy alasy zao à gauche. Tsy à gauche ve Jesosy. Reraka be anao raha hoe ataonao mavesatra be miaraka amin'ny Jesosy. Jesosy miteny hoe mora ny zikako, maivana ny entako. Izany mbola hiteny fa misy amin'izany hoe mavesatra ny zikako. Sarotra ny zikako, mavesatra ny entako. Jesosy zao no miteny hoe mora ny zikako ary maivana ny entako. Ny zavatra misy mantsy dia zao ampianarina fomba fivavahana ny olona, ampianarina fandaminana ny olona, ampianarina rafidrafitra sy fombafomba ny olona. Fa le fionany amin'ny Jesosy tsisy. Dia rehefa tsisy le fionana amin'ny Jesosy dia tsisy le fitiavana. Fa ny zava-dehibe tena hoe le fitiavana an Jesosy ve manjaka ao anatinao. Rehefa tian Jesosy zany ianao, sarotra aminao ny anota. Azoko ve zany. Azoko tsara ve zany. Fa rehefa tian Jesosy ara lasy anaba, sarotra amiko ny anota. Ahoana ozy Josefa rehefa nadalainy vadiny Potifara tao an-trano tao, avy arahandry amiko izy vadiny Potifara. Dia ozy Josefa hoe ataoko ahoana ny anao zany ratsy zany eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetrarehetra. Fa io zany le fo misy raha vao tsy mifora dia tsisy antony. Hainareo zany hoe fiforan'ny fo zany.
Sika malagasy mahalala tsara ny famorana. Rehefa forana ny zazalahy misy mofo esorina, ty misy loto esorina, dia ny zavatra tadiavin'ny tompoko ho fonareo izy foray ny fonareo, mila fora fo. Zany hoe miala zay loto ao am-po ao, miala zay fahotana ao am-po ao, miala zay fitiavana ratsy ao am-po ao, miala zay zavatra tsy ankasitrahana ao am-po ao. Zay le famoran'ny fo. Efa voafora ve ny fonao, efa niforana Jesosy ve ny fonao, ary Jesosy ve ny manjaka ao amin'ny fiainanao, Jesosy ve ny manapaka amin'ny fiainanao. Alleloia. Fa raha vo tsy Jesosy manapaka ao amin'ny fiainanao, raha vo tsy fitiavana an Jesosy no mibana ao anatinao, dia tsy fantatry Jesosy ianao. Alleloia. Mbola vo fampidirana fotsiny loha zay. Fa tena zara lasaina bavy tena hoe tiako i Jesosy io. Io fitiavako an Jesosy io manosika ahy manao zavatra rehetrarehetra. Io fitiavako an Jesosy io mahatonga anahy tsy enjera. Io fitiavako an Jesosy io mahatonga anahy tsy hanaonao foana. Io fitiavako an Jesosy io mahatonga anahy tsy sahasaha hanota. Satria ao anatiny misy le fitiavana an Jesosy. Ary baiko tompo dia tiavany Jehovahandriamanitra ao. Sainao rehetra, fanahinao rehetra, tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ary hoe tena le fitiavana mihitsy ny didy voalohany, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana an Jesosy. Dia ninona no ty? Ny fonony no ty. Tsy mity amin'ny saina fotsiny, tsy mity amin'ny fihetsika ty ivelany fotsiny, le ao am-po misy, le ao am-po mihitsy hoe tiako ianao Jesosy, babonao a Jesosy, mamiko ianao Jesosy. Raha mbola tsy fantatrao zany fitiavana Jesosy zany, mivavaha. Dia ny tompo misy hoe andasaka fitiavana an Jesosy ao anatinao. Ny tompo misy tena hoe ampiseho fitiavana an Jesosy ianao, ary tonga anao tena hoe babon Jesosy koa. Fa zany tena miracle. Zany tena miracle hoe mahatonga anao tia an Jesosy. Tia an Jesosy. Rehefa tia an Jesosy ianao mazava ho azy, tia ny olona rehetra ianao. Sarotra aminao mamela heloka. Ataovy bebe ny fitiavanao an Jesosy dia afaka ny io dia raha tena za mba eto am-bavaka mba hay amela heloka, tsy hitondra am-bavaka anao mihitsy mba hay amela heloka. Fa ny entiko am-bavaka dia ho babon Jesosy ianao. Fa rehefa babon Jesosy ianao tsy ao anaty dictionnaire anao zany tsy mamela heloka zany. Halleloia. Rehefa babon Jesosy ianao, za mba eto am-bavaka atao amiko misy lolo-po matety, tsy ampy an Jesosy ianao zay ny dikany. Za mba eto am-bavaka ohatrany mora mialona zay, tsy hoentina am-bavaka ianao mba tsy hialona. Fa entina am-bavaka ianao mba ho bebe an Jesosy kokoa. Mba ho bebe kokoa Jesosy ao anatinao, mba hakapana bebe kokoa Jesosy ao anatinao, mba tena ameno anao bebe kokoa Jesosy. Dia miala daholo zay tsy akasitrahan'ny tompo rehetrarehetra. Halleloia. Ny fahafenona nge dia Jesosy e. Rehefa feno an Jesosy ianao rehefa feno an Jesosy ianao dia feno fitiavana ianao zay. Feno fitiavana ianao zay. Halleloia. Amintsika ve zany. Tena hoe Jesosy mihitsy ny fahafenona. Kolosiana, boky Kolosiana dia tena boky Kolosiana tena misy fahamarinana goavana be mihitsy. Ao am Jesosy nitoeran'ny fomban'Andriamanitra, ao am Jesosy nitoeran'ny fahafenon'Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay fahendren'Andriamanitra maro samihafa, ao am Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Fa mampalahelo fa be da be ny olona tsy tia an Jesosy. Be da be ny olona manao asan'Andriamanitra, manao asa fanomboana, mafana fomba fa tsy tia an Jesosy. Be da be ny olona tena hoe par devoir ny arahana am Jesosy. Ny arahana am Jesosy dia ataoko hoe tahotra fotsiny ny arahana am Jesosy. Fa tena zava-dehibe tena hoe tia an Jesosy fotsiny na zavatra misy na zavatra tsisy, na ahoana na manahoana, na misy elo na tsisy elo, na misy afo be na tsisy afo be. Fitiavana an Jesosy dia fitiavana an Jesosy fotsiny. Halleloia. Lalina be zany fitiavan'i Jesosy. Tsy ho teoria e zany, fa tena hoe iainantsika. Tsy teoria zany hoe tena hoe iainantsika isan'andro isan'andro. Fa raha zany ery ataontsika, raha zany ery atao Madagasikara ray manontolo toetra ny fiadanana. Raha zany ery mitoetra amin'ny tokantrano tsirairay avy tena hoe manjaka ao mihitsy le fitiavana an Jesosy. Tsisy adiady tsony, tsisy feo miakatra tsony, tsisy fifandirana. Fa matoa mbola misy fifandirana, mbola misy adiady ao, mbola misy feo miakatra ao. Maninona zay? Tsy mibahana zay Jesosy.
le fireta le afony fitiavana an Jesosy ao anaty hoe tsy mbola ao. Tena ampianara ao mba hay-andefitra tsy ampianara anao mba hay-andefitra fa tena hoe Jesosy mibahana ao anatinao dia mandefitra ho azy ianao. Jesosy mihitsy zany le izy Jesosy mihitsy le izy mila mahay mandefitra ianao mila bebe koa an Jesosy ianao zany mila mahay mamindra fo ianao mila bebe koa an Jesosy ianao zay fa tsy hay mindra fo fotsiny zao anao raha tsisy an Jesosy tsy hay andefitra ianao raha tsisy an Jesosy any hoe Jesosy ny mila mbahanao anatinao rehefa mbahanao anatinao Jesosy vokatra rehetrarehetra momba an Jesosy toetra an Jesosy ny lasa toetranao toetra an Jesosy ny lasa toetranao amen misaotra an Jesosy tsika ny amin'izany rehetrarehetra zany izany vao voatonga eto androany vao sambany izy voatonga eto izay ihany koa tonga soa daholo nareo tianareo koa Jesosy tena hoe zava-dehibe le fionana amin'i Jesosy ary eto fizarana an Jesosy fampianarana momba an Jesosy tena hoe mba halala tsara an Jesosy tsika hianatra ao amin'i Jesosy ho mpianatra Jesosy fa zay ny tena zava-dehibe raha iresaka tsika androany tena hoe mangataha misy ianao hoe tena hiteny aminao Jesosy efa miteny aminao izy mbola hiteny aminao izy fa tena hoe anao sitrapony ene ianao fazatra dadavon Jesosy tsy Jesosy manao sitraponao fa ianao manao sitrapony Jesosy zay rehefa afaka nampianarina hoe atao ane sitraponao aizy io ty atany takiny an-danitra tsy atao ambafa fotsiny zany zavatra zany fa tena hoe zany tokoa ve hoe inona ny sitraponao Jesosy inona ny tianao ataoko Jesosy inona ny tianao ataoko Jesosy anao sitratao anao zay tianao zavatra tiako antaninantsika afaka miresaka tsika afaka mifampizara inona zany hoe voninahitra Andriamanitra inona zany hoe voninahitra Andriamanitra zany amintsika ohatrany ahoana rehefa hoe milaza hoe voninahitra Andriamanitra inona zavatra inona zany hoe voninahitra Andriamanitra ohatrany ahoana zany hoe fiseho voninahitra Andriamanitra fahagagana Jesosy memaka toerana amponao Jesosy fiderana azy amin'izay rehetra atao inona ihany koa izy miseho betsaka izy no mamony misy vony landra ozy izy mitory voninahitra Andriamanitra samy joro manakariva na dia misy aza ny fitsapana akoatr'izay mamandatra fatahoran'Andriamanitra zany hoe voninahitra Andriamanitra inona ihany koa fahatsapana zava-mahagaga ataony fitiavany atsika nanaovana sorona ny ainy ho antsika Andriamanitra miditra an-tsehatra misaotra antsika rehetrarehetra dia rehefa inona no miseho voninahitra Andriamanitra inona no mampisy voninahitra Andriamanitra zay ndray mbola toy an'le resaka tena rehefa matoky anazy ianao dia tonga aminao le voninahitra Andriamanitra miseho rehefa mino sy mankatò rehefa izy no atao lohany
rehefa madio am-po, rehefa manam-paharetana, rehefa maty ny nofo, dia miseho ny voninahitry ny tompo. Misy voninahitry ny tompo ve fiainanao? Misy sa tsisy? Inona marina zany hoe voninahitry ny tompo zany? Rehefa lasa olo-baovao ilay olona, rehefa nateraka indray ilay olona, miseho ny voninahitry ny tompo. Misaotratsika rehetrarehetra ny amin'izany fizarana zany, ny amin'izany fa zavatra zaraintsika zany. Ty be da be masina tory amin'izao hoe tena iseho ny voninahitry'Andriamanitra aminao. Tongava ianao rahalahy sainabavy, tena amirapirata ny voninahitry'Andriamanitra manokana ianao. Tena tsy mety raha tsy maneho voninahitry'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy mety. Aiza ve dia anao kapa foana? Raha manao kapa zany tsy mampiseho voninahitry'Andriamanitra ve? Tsy mety raha ohatra ka ohatrany tiampiampy foana tsy maneho voninahitry'Andriamanitra. Fa inona marina ilay hoe voninahitry'Andriamanitra? Inona ilay tena hoe voninahitry'Andriamanitra? Manehoan'Andriamanitra ny fitiavany ianao. Famirapirata ny tompo aminao. Oy? Tsy haiko tsara. Fanamasina ao anaty. Tafatoetra amin'ny fitsarana. Tafatoetra fitsarana. Ianao raha isika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia. Isaia toko faha-enina. Isaia toko faha-enina, andininy voalohany. Isaia toko faha-enina, andininy voalohany. Tamin'ny taona nahafatesana Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerineri, ary niebaneban'ny akanjony nahafeno ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo ambony, samy nanana elatra eninavy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ary ny roa nandinany. Ary nanandratra ny feony izy ka ny famalo hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Dia niororo ny fanamban'ny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Halleluia. Feno setroka ny trano izy. Zavatra tena tia napetraka amintsika zany hoe le voninahitry'Andriamanitra resahana io resaka voninahitry'Andriamanitra io hoe te ahita voninahitry'Andriamanitra ve ianao? Te hiaina voninahitry'Andriamanitra ve ianao? Te hamirapirata voninahitry'Andriamanitra ve ianao? Te hisy voninahitry'Andriamanitra ve fiainanao? Te hanome voninahitry'Andriamanitra ve ianao? Tena hoe lasa misy voninahitry'Andriamanitra ve fiainanao? Zavatra tia ny tenin'Andriamanitra lazaina aminao ny atao hoe voninahitry'Andriamanitra, ary ny fandraisana misy ny voninahitry'Andriamanitra amin'ny fiainana, ny fepetra misy ny voninahitry'Andriamanitra amin'ny fiainana, dia fananana fahamasinana. Ny fananana fahamasinana. Fa raha tsisy fahamasinana, tsisy voninahitry'Andriamanitra. Apetraka tsara amintsika. Raha tsy misy fahamasinana, tsy misy voninahitry'Andriamanitra. Satria ny anjely teto mihirahira dia hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Dia noho izay fahamasinana izay dia maneo endrika ny voninahiny tany rehetra. Fa tsy teny izy hoe endrika ny fahamasinana tany rehetra. Ahoana izy hoe endrika ny voninahiny tany rehetra. Noho ilay fahamasinana dia miseho ny voninahitry'Andriamanitra. Miseho ny voninahitry'Andriamanitra, maneho ny heriny Andriamanitra, maneho ny fahalebiazany Andriamanitra, maneho ny fahatsarany Andriamanitra. Rehefa miaina ao amin'ny fahamasinantsika. Araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny fiainako? Araka n'izay tenin'Andriamanitra ve ny fiainako? Fa ny zavatra hitantsika eto raha te hahita ny voninahitry'Andriamanitra ianao, raha te hatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, raha te hitanao hoe eo aminao mihitsy Andriamanitra,
Andriamanitra eo aminao misy ke zany hoe voninahitra Andriamanitra zany. Dia nitaikin'Andriamanitra dia niainanao anaty famasinana. Iainanao ao anaty famasinana. Ny fanohitra amin'ny famasinana dia loto, ny fahalotona. Ny fanohitra amin'ny famasinana dia fahotana, ny fahotana. Dia tena ampenaka amintsika zany hoe indro ny tanan Jehovah tsy fohy fa mahavonjy. Ary sofina tsy lalidalovana fa mahare. Fa nielokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy miaino izy. Na hiakavanana ianao tsy miaino izy, hiakavia ianao tsy miaino izy, hoandroso ianao tsy miaino izy, hevitra ianao tsy miaino izy, hiakatra any an-danitra ianao tsy miaino izy, hidina any ambany tany ianao tsy miaino izy, raha tsy miala ny fahotanao aminao. Anatona mpanompon'Andriamanitra fahazato fahariva ianao tsy hisy iva eo raha tsy ianao mihitsy aloha no miala ny fahotana. Nefa raha tsy anatona manompon'Andriamanitra zato na arivo ianao tsy anatona nizaniza fa miala ny fahotanao, dia ny tompo mampiseho ny vonahany aminao. Ny tompo mampiseho ny vonahany aminao. Zaho teny amintsika ny épreuve misy foana, ny fitsapana misy foana, ny ady sarotra sy ny fizarana misy foana. Sitrapon'Andriamanitra zay, ary zay ny planin'Andriamanitra. Fa jereo le izy hoe ady tsy fitsapana ve le izy sa vokatra ny fahotana. Ndraindray misy zavatra vokatra ny fahotana, tsy zavatra mivaha mihitsy satria misy fahotana. Fa misy zavatra tena hoe mivaha satria tsisy fahotana. Ary misy zavatra hoe tsy mivaha mihitsy koa nefa ianao tsy ao anaty fahotana fa ny sitrapon'Andriamanitra no atao. Zany hoe ny tompo mampafantatra anao anio. Fa zao ny zavatra tena tiana tsindriana eto hoe jereo sao mbola tsy fahotana any aminao any. Jereo sao mbola misy fahotana mitoetra ao aminao ao. Ary fantatrao io, ampafantaran' Jesosy anao io, atorony Jesosy anao io satria tiany ianao. Ary ianao koa raha mangetaheta anao sitrapony, atorony anao io hoe ty alao, ty esory, ty alao, ty esory. Rehefa tsy ianao io tsy esorinao io dia Jesosy zay nge tsy mampilamina fiainanao, zay nge tsy mampirindra fiainanao, zay nge tsy ahitanao ny voninahitra satria tsy mandeha araka izay zavatra teneniko ianao. Inona zavatra efa teneniny Jesosy aminao? Inona zavatra efa ambaran'ny tompo aminao? Inona zavatra tiany Jesosy ho faty amin'ny fiainanao? Tsy zavatra intsony mitoetra eo amin'ny fiainanao. Rehefa maty ozy izy Hosea dia nanino? Inona nitan'Isaia avy eo? Nahita ny tompo izy mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana. Tsy afaka miaraka raha lasaina bava ny fahotana sy Jesosy. Tsy afaka miaraka ny fahotana sy Jesosy. La ny aolo anao raha hiaraka amin'ny Jesosy sady alota, alao tonga dia mijana, ataovy aloha ny fahotana. Dia rehefa tena afa-poany vao miverenao amin'ny Jesosy, aza fangaroaro le izy. Aza fangaroaro le izy sady hiaraka amin'ny Jesosy nefa anao fahotana ihany. La ny aolo anao miaraka amin'ny tompo. La ny andro koa ny olona manodidina anao. Fa rehefa hiaraka amin'ny Jesosy dao tonga dia hiaraka amin'ny Jesosy pur. Zato isan-jato Jesosy, 100% Jésus. Fa tsy mifangaroaro sady ty an'izao tontolo zao, ty fahotana no Jesosy any etsy. Fa le fahamasinana masina Jehovah tompony maro. Raha mijery baibolitsika io ihany veriny telo io masina io. Fa tsy nisy tao hoe fitiavana. Mahery. Tsy to fa le fitiavana no veriny telo hoe masina dika zay rehefa miveriny telo zay entitra ny tompo. Ary zay tena zava-dehibe, mila manana fahamasinana ihany koa tsika tsirairay avy. Mila manana fahamasinana ihany koa tsika tsirairay avy raha tianao iseho ny voninahitra ny tompo amin'ny fiainanao. Zaho amteny hoe misy foana ny sedra fisedrana, fa misy nairay no ny fahotantsika mampisy olana amintsika. Ohabola ny tompo faha 9:17 dia milaza hoe ny alehan'ny olona, ny ataon'ny olona masimba ny alehany amin'ny Jehovah sositra ny fony. Ianao ke tompon'andraikitra eo anatrehan'i Jesosy, ianao tompon'andraikitra amin'ny fiainanao, ianao zay foana ny averiko antsika sy robot. Dia robot dia programmena fotsiny hoe mifoy io amin'ny enina dia makatsy an'izao makatsy an'iriny. Ny robot zany rehefa programmenao dia tsy miova amin'ny programmation natao tamin'iny fa tonga dia iny foana. Fa tsika tsy nataon'ny tombo zay. Tsika nomeny saina, tsika nomeny fo, tsika nomeny mahay misafidy. Dia anjarantsika no misafidy hoe anao sitrapondro ve zaho.
fa raha manao sitrapony Jesosy Kristy ianao dia za miteny aminao a ataoko hoe tena misy fiadananao aminao, misy filaminanao aminao, misy fitsaharanao aminao. Raha tena hoe mirindra araka ny sitrapon'Andriamanitra fiainanao, misy filaminana amin'ny tokantranonao, misy fitahian'Andriamanitra ny fiainanao, tonga dia alao lazaiko an'izay mihitsy. Misy fitahian'Andriamanitra ny fiainanao raha manam-pahamasinana ianao. Fa raha tsy manam-pahamasinana ianao, tsisy fitahian'Andriamanitra mirotsaka amin'ny fiainanao. Fa mifanakaiky be mihitsy hoe fitahian'Andriamanitra sy fahamasinana io. Zao voalaza rehefa miteny any amin'ny Efesianina hoe mba ho alaina ozy izy a ho fofombadiny be voninahitra. Le fiangonana Jesosy Kristy, zaho sy ianao resantsika io dia fiangonana be voninahitra. Ny ampisy an'io voninahitra ny fiangonana io nefa dia fahamasinana. Fahamasinana. Misy olona tena miziriziry amin'ny fahotana dia mandeha any tiraka miaraka amin'ny Jesosy any. Herintaona, roa taona, tsy hita ihany izay fivoarana. Telo taona, tsy hita ihany izay filaminan'ny fiainana na ara-materialy ary na ara-bolana, tsy hita ihany izay filaminana. Satria nahoana tsy ampiarahanao amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy arahanao izay voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Tsy arahanao izay voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra dia be olana foana ianao. Afotry ny lasa tonga dia lazaiko an'izay le izy. Fa anisan'ny mampisy olana raha lasa ela-baviny tsy fanananao fahamasinana. Anisan'ny mampisy olana amin'ny fiainanao tsy fanarahanao ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny mampisy olana amin'ny fiainanao ny tsy fankatoavanao izay voasoratra atao amin'ny Baiboly. Fa raha lasa ela-bavy rehefa ianao mankatoa ny tenin'Andriamanitra, mivoatra ny fiainanao e. Zavatra pratika zany resahako amintsika e. Milamina ny resaka asanao, milamina ny tokantranonao, milamina ny resaka fidiram-bolanao, milamina ny resaka ataoko misy ary hoe milamina ny resaka ara-materielinao raha manaraka tsara ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa raha tsy manaraka tsara ny tenin'Andriamanitra ianao, korotana foana io, misy tsy filaminana foana satria misy fahotana tiany Jesosy ialanao. Io ianao raha tsy fanahy koa Jesosy zany fa rehefa milamina be zany vao atao mety ve ny zavatra rehetrarehetra. Voninahitra ozy izy tsy homeko ny hafa. Andriamanitra be voninahitra. Radio a. Ianao rehefa mandefa radio ianao dia raha vao tsy mipetraka tsara ny onde dia inona ny ataon'ny radio? Tsy ta ihany hoe ahoana. Fa rehefa ahodinao tsara ny onde, mifandrify tsara hoe tsy haiko hoe 108 ve tianao hamonina tsara, atao fanalify tsara ny 108 eo amin'le ahodiny iny a, tsisy problema tsy tonga dia mandeha tsara, mety tsara. Dia fiainanao koa mahatonga fiainanao manao tsy ao ny ondenao zay, tsy ao amin'ilay onde miaraka amin'ny Jesosy ianao zay. Dia manao an'izay foana io. Fa raha tianao a tena hoe ilamina sy irindra io, ataovy mitovy ny ondenao sy Jesosy. Aza ny onden'i Jesosy ny ataonao mitovy amin'ny anao, fa aza ny ondenao ny ataonao ho alain'i Jesosy, fa ny onden'i Jesosy alaina. Halleloja. Manaiky anjavy ve ianao? Fahamasinana raha lasa anabavy a, mendrika ny tokantrano, mendrika ny tenanao, mendrika ny mombanao rehetrarehetra. Fahamasinana. Fahamasinana. Tsisy loto zany, tsisy fahotana zany, tsisy lagy zany, tsisy fitapetaka zany, tsisy hiaratra zany, tsisy lolo-po zany, tsisy fiatsara-mialatsia zany, tsisy fiavinavonana zany, tsisy fitiavana zavatra ratsy zany. Fa fahamasinana, masina Jehovah endrika ny voninahitra tany rehetra. Dia zany tena miteny aminao hoe mampikorotana ny fiainantsika io tsy fananantsika fahamasinana matetika. Tsy azontsika valom-bavaka io vao azaho tonga dia midy daholo ny rehetrarehetra e, satria tsisy fahamasinana ianao. Tsisy fahamasinana ianao. Fa ianao rehefa misy fahamasinana raha tsy angatanao tonga ho azy. Halleloja. Zavatra resahako amintsika eto a, zavatra iainana. Dia zavatra toriana, zavatra iainana. Zavatra iainana, zavatra toriana.
fa ataovy milamina fotsiny ny fifandraisanao am' Jesosy dia milamina ny zavatra rehetra. Sahako misy miteny an'izany. Ataovy milamina ny fifandraisanao am' Jesosy dia milamina ny zavatra rehetrarehetra. Fa io milamina ny zavatra rehetrarehetra io aloha samboaravoara foana ny ranomasina fa Jesosy ka tao anaty sambo mbola samboaravoara. Fa tiako tenena hoe misy fisedrany ianao, misy fitsapany ianao, mety misy ady ianao, fa ady noho ny fanarahanao sitrapon'i Jesosy. Fitsapana noho ny fanarahanao sitrapon'i Jesosy. Ataoko hoe fisedrana noho ny fanarahanao an Jesosy, fa tsy hoe ady fitsapana noho ny fahotana nataonao. Samy hafa zay sika tsara ve zay? Samy hafa zay. Zany hoe pratika ny fiainantsika isan'andro san'andro. Raha tianao hisy fivoarana tsara ny fiainanao amin'ny lafiny rehetrarehetra, manana fahamasinana ao am' Jesosy. Manana fahadiovam-po, manana ataoko hoe ataovy mirindra araka ty voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Tentsika hoe ozy tompo hoe katsao anao fahazakana sy fahamarinana dia anampy ianao zavatra rehetra e. Dia lasa faikatsaka fahazakafan'Andriamanitra sy fahamarinana tsika dia mamonjy fitaovana tsika amin'ny enina, mamonjy ireny tsika amin'ny 5, mamonjy ireny tsika amin'izao. Dia ho tsika ohatra mbola tsy mivaha ihany le izy. Ka tsy mampivahana io tsy zay le hoe fikatsahana fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Fa le hoe fikatsahana fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany raha tsorona fotsiny le teny dia fahamasinana. Satria rehefa tapitra ny torotenin' Jesosy tany tendrombohitra dia namarana an' Jesosy ny toroteniny dia hoy izy hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampy anareo zavatra rehetrarehetra. Dia hoy zany ahoana moa zany fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia avy eny vakina le torotenin' Jesosy ray manontolo manomboka amin'ny Matio 5 ao anatin'iny le fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Raha ty tanana anankiray ty manafotoana anao, tapao ty hiala aminao. Fa alohanao tanana tokana fa miditra ny fanjakan'ny lanitra. Raha ty maso ty manafotoana anao, esory ala aminao i maso io, dia miditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tsy zay anananao maso roa nefa any amin'ny elo. Raha tokotrao manafotoana anao, tapao izy. Fa tsaratsara aminao manana tokotra ray, miditra ny fanjakan'Andriamanitra nefa manana tokotra roa ho any amin'ny fahaverezana. Dinona ny dikan'izay? Fahamasinana le zany. Fahamasinana le zany. Raha ty fanaovako ty kely makamaka volo ty no tsy dirako ny fanjakan'Andriamanitra, alao esoroko any ty. Fa tsaratsara amiko miala am'ty fa miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ty resaka lolo-po sy tsy fitiavany ty no mahatonga anazy tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, alao esoroko any. Fa tsaratsara amiko tsy manana lolo-po sy tsy fitiavana fa miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Raha namana ifaneraseranao no mahatonga anao adaladala, tsara aminao very namana miditra ny fanjakan'ny lanitra. Toy izay anananao namana rehetrarehetra miara-very aminy ianao any amin'ny fahaverezana. Raha ty toerana anankiray alehako ty mahatonga anahy hanota foana, tsy ho any amin'ity toerana ty tsony aho, fa tsaratsara amiko tsy makany amin'io toerana io dia miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Toy izay akany amin'io toerana io dia very ahako. Halleloja. Raha ty boky ty manafotoana anahy foana, mahatonga anahy hanota, dorako ty boky ty. Fa tsaratsara amiko very any io boky io dia miditra ny fanjakan'ny lanitra. Zay tehiriziko io boky io feno sary mamoafaty, feno fahavetavetana sy fahalitoana makany amin'ny fahaverezana. Raha ty sigary ty no hatonga anao any amin'ny fahaverezana, ariko ty sigary ty, tsara amiko tsy mifoka sigara miditra ny fanjakan'ny lanitra. Halleloja. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny ohabolana, anaka raha taon'ny mpanoty ianao aza mandeha. Fahamasinana, resaka pratika ny resahana amintsika eto. Masina ny olona miaraka amin'ny Jesosy. Ny olona manao akanjo fotsy zany tsy mandehandeha n'aiza n'aiza zany, satria sahabiby io afotsinin'ny akanjo io, vetivety kely io dia maloto, dia mitandrina be izy tsy handeha amin'izao. Rehefa manana an Jesosy ianao, masina ihany koa ianao zay tsy zay tianao aletsony ny alehanao. Tsy zavatra tianao atao zao tontolo zao tsony no ataonao, satria rehefa ho avy Jesosy hakanao, fotsifotsy ny lanin'ny akanjonao hitany. Fa raha efa fotsy vasoko io na fotsy mavomavo io na marron tsy mety zany. Fa olona madio dia davin'i Jesosy. Olona madio dia davin'i Jesosy. Olona madio am-po dia davin'i Jesosy. Dia zao fotsiny lazaina amintsika, regleo fotsiny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy. Regleo fotsiny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy. Meteza mahafoy izay zavatra tsy tian'i Jesosy. Hoy ilay paster zay rehefa nitoro teny hoe misy zazakely ozy izy
rehefa andeha angalatra bobo izy dia nampidira tao anaty bocal ny tanana dia nitariziny tao daholo le bobo dia hiala amin'le bocal amin'izay tsy afaka tsony tsy afaka ny ala mihitsy satria le bobo mbola tazominy tao foana dia ozy ny dadiny hoe anaka mahatonga ny tananao tsy afaka ao nge le bobo fikirinao foana dia tsy afaka ao anatin'le bocal mihitsy ny tananao fa avitsory fotsiny le bobo dia miala ny tananao omeko zavatra tsara no bobo io anao rehefa avy eo nenao le bobo mbola fikiriny tananao foana tsy afaka amin'le bocal mihitsy ianao dia tsy azonao le zavatra tiany dadanao tsara lavitra no bobo mielanao za ke ianao misy ke mila manapa-kevitra anao sitrapon'i Jesosy ianao misy manapa-kevitra mila anao sitrapon'i Jesosy zay le secret zay le lakile ianao sy Jesosy regle eo zay mahatonga tena Andriamanitra foana miteny ato rehefa any amin'ny mpaminany any hoe amboary ny lalanareo evero ny lalanareo na mafy be nareo nefa mijinja kely namboly nareo nefa to tsisy vokatra miakatra na nanambo nareo nefa ohatrany goka fotsy satria kitaponao inona mahatonga zay tsy araka sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao fa za tsy normal mihitsy hoe ianao hiasa nefa avy eo tsisy voly kina fotsiny niasanao niasa maina ianao zany fa raha normal raha lozika olona miasa dia maninona avy eo rehefa miasa mahazo karama ka maninona nefa tsy mahazo karama misy fahotanao misy loto ao misy tsy mety ao fa regleo fotsiny fiainanao miaraka amin'i Jesosy fa ianao rehefa miteny an'i Jesosy hoe Jesosy ary tena mety tokotra ao ary ahy hipetraka eto tokotra ao ahako a hinavany tsy mety Jesosy fa za miteny aminao fa miteny aminao Jesosy tena miteny aminao Jesosy hoe amboary ty amboary io compteur anjiro io aza kitikitianao tsony amboary ny tena izy io compteur anjiro io teny aminao amin'izany Jesosy aza ataonao osokosika io taratasinao io teny aminao amin'izany Jesosy fa raha ianao mbola manamboamboatra compteur anjiro ianao mbola manao osokosika taratasy tsisy famasinana zany dia tsy miseho aminao voninahitra ny tompo halleloia io mamoriporona mandainganainga kely io amboary fa tsy mety io halleloia milaza fa miditra am-piangonana milaza fa mivavaka milaza fa manana Jesosy nefa rehefa telefonena eto tamena azy ao nefa ianao jerenona iza le tamena resako zany tia talatamaty nefa zay miaraka taxi be foronona fotsiny le izy zatra mandainga be io vavy io tsy mety zany raha lasaina bavy a zay le pratika tonga dia zay marina lazay dia aza zatra mampitompo koa raha 10 kilao dia tenena hoe 10 kilao fa tena hoe 10 kilao io raha namay dia hoe namay fotsiny atao namay be mihitsy mahatoky fidèle zany fahamasinana zavatra pratika tena tiana resahana amintsika na ny hoany Jesosy ny vonahany tao amin'ny resaka taberina kely sy ny tempolo eny dia zao hoe rehefa nataony Mosesy araka izay voasoratra tao amin'ny baiboly ny zavatra rehetrarehetra tsy forcé tonga dia milatsaka ho azy fotsiny voninahitran'Andriamanitra tsy forcé tsisy nina forcé rehefa tena Andriamanitra hoe atao voditra dauphin ny taberina kely ny sarony taberina kely atao voditrosy atao volamety atao vola fotsiny zao atao varana nito na dia miteny misy Andriamanitra hoe ataovy arak'izay nadidiko anao dia tsy misy mipika fa na raha Mosesy daholo zavatra rehetrarehetra ny tenena dia rehefa natao Mosesy zay rehetrarehetra zay vita tsara karaha tokony ho izy tonga dia milatsaka voninahitr'Andriamanitra tsisy inona atao tsisy forcé dia inona natao tsy afaka manao ninona tsony zareo fenosetroka zay hoe sekina tsisy ninona atao tsony fa tonga dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra fotsiny tsy forcé fa mahatonga an'le voninahitr'Andriamanitra iseo arahana araka ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra arahana arabaka teny zay raha zay tenin'Andriamanitra halleloia sika ve zany raha lasaina bavy io maso io tandremy tsy hanota hoy Jesosy hoe za miteny aminao fa raha misy olona fotsiny mijery vehivavy ozy izy ka mila azy ao am-pony efa nijangajanga zay io masonao io manahoana fijery isanandro aiza no alehany io inona nijereny io zany ke fahamasinana daholo fahamasinana io fonao io fo manana fitiavana ve fo mamela heloka ve fo mandefitra ve fo tena
mahay mitondro ve fa zany rehetrarehetra zany tena hoe mila amboarina daholo raha zay amboarina mila amboarina. Manatona mihitsy an Jesosy dia dinio Jesosy inona avy Jesosy mbola tsy mety, inona avy poaigny ila regleny mba hanehoanao ny voninahitra mba tena hoe hiainako anaty fiadanana sy fitsarana. Donc evakitsika ny Isaia 40. Isaia 40 andininy fahatelo. Isaia 40 andininy fahatelo. Injany misy feon'ny miantso hoe manamboara lalana ny efitra ho an'i Jehova, manaova lalabe any an-tany foana ho an'Andriamantsika. Aoka sanatra ny lohasa rehetra, aoka asanatra ny lohasa rehetra, aoka ahetry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, aoka ny be avoana ho tonga lembalemba ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Dia iseho voninahitry Jehova ary nofo rehetra hiara-mahity izany fa ny vavan'i Jehova no efa miteny. Inona ny ampiseho voninahitry Jehova? Nisy inona tao aloha rehetrarehetra tao? Nisy asa tao, misy feo miasa any hevitra manamboara lalana ho an'i Jehova, manaova lalabe any an-tany foana ho an'Andriamantsika. Aoka asandratra ny lohasa, zay zao asa anankiray. Faharoa, aoka ahetry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra. Asa faharoa, aoka ny be avoana ho tonga lembalemba ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Dia avoana vita zay rehetrarehetra zay miseho ny voninahitry Jehova ary nofo rehetra hiara-mahity izany. Raiso ara-panahy, raiso amin'ny fiainanao isan'andro, tsy miseho mihitsy ny voninahitry Jehova raha mbola misy lohasao. Tsy miseho mihitsy ny voninahitry Jehova raha mbola misy tendrombohitra sy avoana ao aminao. Tsy miseho mihitsy ny voninahitry Jehova raha ohatra ka mbola misy tany sarodalana ao aminao. Inona zany? Tanotana be ke zany, misy miakatra, misy midina, misy mikitaotaona, tsisy nino. Zany hoe ny zavatra dia davy tompo zany mahitsy be fotsiny. Dia rehefa mahitsy be fotsiny hitanao voninahitr'Andriamanitra. Fa raha mbola tsy mahitsy fa misy miakatra ambony, dia misy atao ambanimbany, dia misy mikitaotaona, dia ahoana takon'Andriamanitra tsy hitanao izy, tsy hitanao izy. Dikan'izay ny lohasa ampiakarina, ny tendrombohitra ahetry, ny lalana mikitaotaona amboarina, dia iseho ny voninahitry Jehova. Misy asa mila atao ao, dia izay vao miseho ny voninahitry Jehova. Apetraka amintsika tsirairay avy zany. Inona ny tendrombohitra mbola ao aminao ao? Fiavonavonana, tsy manaiky tenena, tsy manaiky atoro, tsy manaiky arary, tsy manaiky ahitsy. Fiavonavona zany. Andriamanitra manohatra amin'ny mpiavonafo fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Misy mafiatoka, misy tsy raitra tenena, misy tsy mety atoro. Zany mila rodana dia miseho voninahitry Jehova. Misy manana loro-po, mila totofana iny mba tsisy loro-po tsony ao anatinao, dia miseho voninahitra ao tompo. Ka tsy tatiko mihitsy ke le zavatra nyteneniny, tsy zakako mihitsy ke le ohatran'izao hoe tsy mety miseho famasinan'ny tompo raha mbola misy an'izany. Tsy mety, mila masina ianao ao amin'ny tompo. Ny kitaotaona ozy izy amboary zavatra raisina sary an-tsaina le izy, dia zay hoe arodana tendrombohitra, totofana zay mbola misy lafaka, zay mikitaotaona amboarina, zany hoe zavatra plat mahitsy be eo dia miseho ny voninahitry Jehova. Dia ahoana izy? Nofo rehetra hita azy. Hitako amin'izay ny voninahitry Jehova eo aminao io. Nofo rehetra ozy izy mahita azy. Hitan'ny olona rehetra, tsy mila miteny akory ianao, tsy mila miteny akory ianao. Mosesy rehefa avy any an-tendrombohitra tany an'Andriamanitra tany, tsy azony jerena Mosesy, tsy azony jerena satria niona tamin'Andriamanitra izy, ary rehefa niona tamin'ny olona izy namirapiratra. Ianao ve mamirapiratra? Dia ahoana? Nasiana sary loha misy aloha Mosesy fa tena sarotra be jerena ny olona azy.
sao dia asiana sary loko koa ianao fa tena mamirapiratra be fa za raha lasaina rehefa miona amin'i Jesosy zany raha lasaina vavy miova raha lelazaiko foana hoe tsisy olona mihina-tsakay masika be ka hipetraka hoe izy mbola hipetraka fotsiny tsikitsiky fotsiny eo fa tonga dia lasa menamena iny milasaka ny ranomasony sy zay tena hoe miova zany dia ianao ve miona amin'i Jesosy tsy mahita voninahitra Jesosy ianao ve miona amin'i Jesosy dia tsy manana tsy misy fiovana amin'ny fiainanao tsy niona tamin'i Jesosy tsisy fahamasinana fa le fahamasinana no mila analana raha lasaina vavy miana amin'ny fahamasinana manomboka réglé fiainanao makaka arnekely mihitsy ataovy lista zay zavatra tsy mety rehetrarehetra dia elao raha misy olona tokony hifonana mandehana mifonany amin'ilay olona raha misy olona nanaovanao mampalahelo ndala miteny azafady fa nampalahelo anao a tamin'ny zavatra iny zany fahamasinana daholo zany miala ny avonavinao anatinao am'izay zay ny pratika nao izy raha andeha anatitra fanatrao hoe mafantatrao fa misy olona manana lahelo anao ajanony iny fanatitra iny dana aloha anao miavana amin'ilay olona ianao midery ianao mankalaza ianao mitory-teny nefa ianao mampalahelo olona ajanona ianao mitory-teny ajanona ianao ny fiderana ajanona ianao ny fivavahana ndana mihitsy aloha fona amin'izay olona nanaovanao mampalahelo halleloia mila fahamasinana miaraka amin'i Jesosy sarotra ve miaraka amin'i Jesosy raha zany zavatra toriny zany anao hoe ohatra nezany be zany miaraka amin'i Jesosy zany mora ziokako maivana netako tsy ianao manao an'io amin'ny fanahy masina misy olona tsy mahay mifono za mihitsy taloha fa rehefa tafahoana amin'i Jesosy mahay mifono misy ara tsy tokony hifonana dia hifona fotsika azafady miala tsiny efa tsisy tokony hialana tsiny tsisy tokony hifonana koa rehefa manana an' Jesosy raha lasaina vavy tsy miavonavona ihany koa olona sarika olona mahafinaritra rehefa tonga le ireo endrika sarika no anompoko anao Jesosy miova rehefa tonga amin'i Jesosy olona tsy mahay mandevitra zany tonga amin'i Jesosy lasa mahay mandevitra olona tsy malemy fanahy zany rehefa tonga amin'i Jesosy mahay malemy fanahy halleloia ao amin'i Jesosy ozy halleloia fa tsy eo amin'ny katolika Americain, tsy eo amin'ny protestant tsy eo amin'ny miomana tsy eo amin'ny bobao miara lasaina vavy Jesosy any no mena voninahitra asena no tonga tao amin'ny bobao dia nahay nandevitra ngahy amin'ny bobao mahay mampandevitra anao Jesosy no izy rehefa tonga tao amin'i Jesosy dia nahay nity rehefa tonga tao amin'i Jesosy dia nahay nanome nahay zara zany koa zavatra anankiray mila inaran'ny kristiana misy kristiana mbola kahihatra be misy tena mbola tena hoe mamitana raha tena hoe mitazona be tena mikalkilina be mihitsy fa zanak'Andriamanitra zany lasaina vavy rehefa tena hoe manana an' Jesosy zany mahafoy manome mizany zany koa tena toetra na kristianina manome rehefa miona amin'i Jesosy ianao tsy kahihatra tsony ianao zay kahihatra eto mieritrereta fa tsy tokony ho kahihatra zany eo amin'i Jesosy efa hitanao kahihatra Jesosy tonga dia nizara nanome halleloia fa miaraka amin'izay koa nefa tsy manara loatra koa rehefa ao amin'i Jesosy hoe ty olo ty manome foana fa akako ianao koa mila manana dia manome ho an'ny hafa halleloia rehefa tonga amin'i Jesosy zay mpanambaka tsy mahay manambaka tsony zay mpanara loatra tsy mahay manara loatra tsony halleloia fiainany avoana lasa mirotana telo-boatra zany izy daholo miaraka amin'i Jesosy raha lasaina vavy zany tsy anaty atokom-pivavahana tsy anaty atokom-ponona tsy anaty resaka-rafodravitra sy fombafomba fa fiainana halleloia arao ny tenin'Andriamanitra dia hitanao fitahian Jesosy ohatra lasa amin'ny resaka fitahiana fa zay mihitsy izy raha tia hita fitahian Jesosy ianao arao ty tenin'Andriamanitra ty marina ane zany teneko anao zany sao dia veronao tsisy fitahiana ao amin'i Jesosy ao amin'i Jesosy le tena Jesosy manao skobidô anao afeno voninahitr'Andriamanitra fa tsy manao kiraro mahirahirana vao misy voninahitr'Andriamanitra halleloia samy hafa be le voninahitr'Andriamanitra sy voninahitry ny olona Jesosy dia miteny misy any amin'ny Luka 9:20 hoe fa vetavetana ao mason'Andriamanitra zay zavatra lehibe ao mason'ny olona nen Jesosy zavatra tsotra ny tiany zavatra ao fanitretena ny tiany
Halleloja, mbola ao ve tsika? Mbola ao tsara ve tsika? Misy mila tokony atao a? Zay mandraisa fanapaha-kevitra rehefa maheno toroteny ato. Atao zany reglena zany le zao raha te azo fiainana ianao. Raha te azo fiainana ianao, raha te ahita voninahitra ny tompo ianao, ary ao araka ny teny. Mahafinaritra be anahy mihitsy le hitanareo le défi nataony Elia tena tendrombohitra Karmela, mialatra mpaminany bala rehetrarehetra. Dia natao daholo ty rehetrarehetra ty mba hiantsony ny mpaminany balany Andriamanitra. Tsy namaly mihitsy izy, tsy namaly. Manomboka maraina ka hatramin'ny hariva tsisy nihinan-trano. Efa nandratra tena mihitsy tsisy nihinan-trano. Fa rehefa Elia amin'izay niantso. Dia ahoana? Maraina ka hatramin'ny hariva ve Elia niantso? Tsy maraina ka hatramin'ny hariva Elia niantso. Tsy haiko fefakadiny angamba fa rehefa betsany. Dia ahoana? Latsaka ny afo. Inona nampilatsaka ny afo? Ka inona no natonga ilay voninahitran'Andriamanitra? Dia inona natonga ilay fahamasinana? Fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Zay ny zava-dehibe. Nanaraka baiko. Dia ataoko efa kitsika izay tenin'Andriamanitra zay. Aiza zao misy an'izay? Saotra. Patsaka voalohany, 8:20. Izay mitandrina ny teniny ny azo soa. Izay mankatao ny tenin'Andriamanitra ny azo fiainany. Fa tsy izay miaino fotsiny. Patsaka voalohany 8:20 andininy fa andininy 4:30. Patsaka voalohany 8:20 andininy 4:30. Dia zao no voasoratra. Ary noho tamin'ny fotoana fanatitra hariva dia nanatony Elia mpaminany ka nanao hoe: Jehovah, Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely. Hitanao amin'izany fanetrentenan'ny Elia. Tsy miteny zao aoka ho fantatra an'io fa tena zarery ny tena rôle eto Antananarivo. Zarery ny tena izy eto Madagasikara. Na zarery ny tena izy eto toeran'ny Israely. Fa inona no tenen'ny Elia? Aoka ho fantatra an'io izy fa ianao no Andriamanitra. Ianao no Andriamanitra amin'ny Israely. Ary zao mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Inona lakile ao? Inona ny lakile ao? Ozy izy hoe araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Araka ny teninao no nanaovako izao zavatra izao. Araka ny teniny fotsiny natao. Dia ahoana amin'izay? Miaino ahy Jehovah mba ahafantaran'ireo tolon-drehetra fa ianao Jehovah no Andriamanitra. Zay rehefa mivavaka ve ianao tena hoe tianao Jesosy ny sabatra. Sao na miaino ahy Jehovah mba tena fantatro hoe fa za mihitsy ny tena izy. Tsy diso vavaka ianao raha zany. Fa misy hoe miaino ahy mba ho fantatry ireo fa ianao no Andriamanitra. Zany hoe nasarotiny any Elia zany dia mba ankalazana an'Andriamanitra, mba hisandratan'Andriamanitra. Ny mahasarotiny antsika ve mba tena hisandratan'i Jesosy. Ny tena hoe hiseho Jesosy ny fiainantsika. Fa hozy izy hoe miaino ahy Jehovah mba ho fantatry ireo tolon-drehetra fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary ianao no mampiverina fony indray. Zay fotsiny vavaka natao. Phrase firy zany. Dia jereo ny 5:30 tonga dia mivaly vavaka. Dia latsaka ny afon'i Jehovah ka nandevona fanatitra odorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary mifofoka sady nadritra ny rano tao amin'ny ady kely. Ataoko hoe zavatra kely, tsy hoe zavatra kely ary zany fa nisy zavatra be tao anaty atao satria tsy voateo amin'ny tendrombohitra io Elia vao nanao sitrapon'Andriamanitra. Fa tamin'ny fiainana isan'andro izy dia nankatony tenin'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo rehefa tonga teto nankatony tenin'Andriamanitra ihany koa izy. Tsy sarotra mihitsy ny sehoany voninahitran'Andriamanitra. Tsy sarotra mihitsy ny sehoany voninahitran'Andriamanitra. Nataoko araka ny teninao izy izy. Halleloja. Rehefa ataonao sitrapon'Andriamanitra, Jesosy maneho ny hera. Jesosy maneho ny sitrapony. Jesosy maneho ny vonany aminao. Fa zao mianahy amin'ny fahamasinana. Fiainana zany dia zay. Mianahy amin'ny fahamasinana. Ataoko inoko fa zavatra rehetrarehetra resahana teo
manazava ny fahamasinana. Halleloia. Manazava ny fahamasinana. Sarobidy fanan'omeny Jesosy ianao io. Sarobidy fanan'omeny Jesosy ianao io. Ary tia miaina ny fahamasina ianao. Tsy tamanao io fanahy io raha vao malotoloto ianao. Tsy tamanao io fanahy io raha toa ianao ka tsy manao sitrapon'Andriamanitra. Satria mahatonga ny hoe aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra. Eto malahelo, eto malahelo amin'ny toetranao, amin'ny alehanao, amin'ny ataonao, zavatra teneninao, amin'ny toe-ponao. Aza mamono ny fanahy, mety maty io fanahy io. Miala ao aminao io rehefa tsy manaiky ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Miala ao aminao io rehefa tsy manaiky ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Mandehana fahamasina. Fa ho be ny ady, ho be ny fitsapana, ho be ny fisadrana. Fa ny tompo rehefa mahao sitrapony ianao, izy miantoka anao. Izy no miantoka anao. Na inona mitranga, inona mitony eo, izy miantoka anao. Avy-tsika izany tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe izany. Fa io tsara kely, ao amin'ny tantara sy ao amin'ny mpanjaka ao, mazatra mahafinaritra ao, rehefa manokana ny tempoly Solomon, rehefa avy mivavaka Solomon, araka ny tenin'Andriamanitra daholo zavatra natao, tonga dia nilatsaka ny fanatrehan'Andriamanitra. Feno setroka ny rano, tsisy ninona azo natao tsony. Tsisy ninona azo natao tsony. Amintsika ve zany? Rehefa nanokana ny tempoly, rehefa nanao ny vavaka, rehefa natao araka ny tenin'Andriamanitra, izay rehetrarehetra natao, dia tonga ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary fanatrehan'Andriamanitra ozy izy, feno setroka ny trano. Dia iny, tsisy ninona azo natao tsony. Rehefa ianao koa manao sitrapon'Andriamanitra, mipetraka fotsiny ianao avy eo, mahita voninahitra Jesosy. Fa ny ahitana voninahitra Jesosy, fahamasina. Avy-tsika ve zany? Afoiziny fahotana raha lasaina bavy. Raha mbola misy fahotana mipetrapetraka any, raha mbola misy ota fanahina tao any, tapao ny hevitra ao androany. Androany zao dia zao. Androany zao dia zao. Eto am-pitoerana eto eto amin'izao toriteny zao tsy niaritra any an-trano akory, dia efa misy zaka tenen'i Jesosy be da be ao minatinao. Asain'i Jesosy reglenao. Fa miankina amin'ny fireglenao anio no amahan'i Jesosy ianao. Miankina amin'ny fahamontsoranao an'izay tsy avy amin'Andriamanitra rehetra no ienoy ianao sy hamaliny ianao. Aza miady amin'i Jesosy. Aza manao combat amin'i Jesosy. Halleluia. Manety tena feno eo anatrehan'i Jesosy ianao. Meteza hiala amin'ny fahotana. Fahamasinana kely toriana amin'io baiboly io. Fahamasinana izay tsy henonao tsony amin'izao fotoana. Fahamasinana izay tsy tian'ny olona tsony zany rehefa toriana. Fibebahana izay tsy tian'ny olona tsony zany rehefa toriana. Fa manelikely azy sy manaporotana azy. Raha mitory fibebahana ianao, tsy ekeny. Fa androany Jesosy, raha te-hiditra fanjakan'Andriamanitra ianao, bebahy ianao. Bebahy ianao. Afoizo ny fahotana. Fa miankina amin'izay nidiranao fanjakan'Andriamanitra. Miankina amin'izay miampilamina amin'ny fiainanao eto an-tany. Dia fitsay atoloran'i Jesosy mombanao rehetrarehetra. Atoloran'i Jesosy mombanao rehetrarehetra. Tsy andalomaina anie izany teny izany. Ary tsy manaiky mihitsy Jesosy androany. Fa mandefa ny teniny izy hanafaka anao izy. Tadio koa fa mahatonga tsy fahasalamana, fahotana ihany koa. Rehefa manoty ianao, mahatonga anao marary. Fa rehefa miala amin'ny fahotana ianao, manatona an'i Jesosy ianao, sitrana ianao. Aza velan-dalomay izany teny izany. Aza velan-dalomay izany teny izany. Fa miantso anao Jesosy androany. Aza mijery izay akavanana sy akavianao. Aza mijery, aza mieritreritra izay ho tenenin'ny olona sy eritreretin'ny olona. Enao sy Jesosy rery. Enao sy Jesosy rery. Enao sy Jesosy rery. Izay manafina ny fahotana tsy ambinina. Mahatonga anao tsy ambinina. Manafina fahotana. Izay manafina ny fahotana tsy ambinina. Fa izay mitsotra ka mahafoy azy, mahazo famelana. Izay izy teo hoe, tadio foana le bokal, le tanana tao anaty bokal, rehefa mitsotra iny ka nahafoy, dia niala ny tanana. Sary tena apetraka amintsika izay. Avy tsoro ny fahotana, dia aza ivelomana intsony. Ka izay mitsotra
ka mahafoy azy no mahazo famelan-kelo azy verimberenana. Jesosy nge mamery anao, tsy verimberenanao mifahotana intsony, tsy verimberenanao intsony. Halleloia.